dia saina miteny le préfet manatanteraka ny baiko izy baiko ny ary amin'ny faratampony fa dia saina miteny dia miteny raha niteny izy hoe tsy ekena nisy ny filarana filarana iny mo adihevitra hafa zay avy eo mety sa tsy mety fa farafaratsy no niteny an'izay izy fa le préfet de police ny lasa mitetateta miteniteny foana miteniteny foana ya préfet de police hoe satria ny fidinana eny amin'ny kianjan'ny trezimeny nanongana nampiala sy nampiongana fanjakana ka dia tsy azo ekena tsy mieritreritra le fanjakana hoe nampiongana fanjakana neka ny fomba fitantanana tsy mety fa tsy hoe ny fidina ny vahoaka an-dalambe akory tsisy vahoaka hidina an-dalambe raha mety ny fitantanana tsisy mivahoaka te hidina an-dalambe raha mahomba ny fitantanana fa nampino le préfet de police hoe zay fietseham-bahoaka natao anyeka tsy nitondra soan'ny firenena zany hoe miditra amina débat politika le préfet zay technicianna kanefa dia miditra any amina jugement mitsara ny tantara hoe zao ny tantara zay natao teto amin'ny fidina tsy nahasoa ny firenena tsy mitondra soa tsy anjaran'le préfet ve no miteny an'izany anao fitsarana ny tantara hoe tsy mety ny tantara fa dia zao tsy mety ny 72 ny 91 ny 2002 sy ny sisa tsy anjaran'ny préfet zany fa rehefa mena baiko ianao hoe azamena dia azamena fa mangina ny mety amin'le préfet fa tsy teniteny foana akory mangany fotsiny le hoe le baiko mena ve mety sa tsy mety ara-dalàna sa tsy ara-dalàna rariny sa tsy rariny mbola mangany fotsiny zay fa hitsara ny tantara nefa raha ny fahitantsika azy rahan'izao tontolo zao voatsela ny départementam-panjakana amérikanina no niteny fa liberté publique fondamentale ny liberté d'opinion zony ny olona ny anana hevitra na hitovy amin'ny fanjakana na tsy mitovy fa tsy hoe tsy maintsy mitovy amin'ny hevitry ny président ny république tsy maintsy hitovy amin'ny hevitry ny HVM manany hevitry ny mpitondra fanjakana liberté publique fondamentale anisan'ny zo fototra maha-olombelona ny liberté d'opinion fananan'ny olona zo anana ny heviny na tsy mitovy amin'izy io hevitra io na mitovy amin'izy liberté publique fondamentale ny liberté d'expression famoahan-kevitra zo n'olombelona fototra zany liberté publique fondamentale ny liberté de réunion ny famoahan-kevitra rehetrarehetra liberté publique fondamentale ny droit syndical aneo hevitra amin'ny alalan'ny etsika syndical ho ny nazavaintsika farany zo n'olombelona zany dia nefa zay no rarany eto amintsika eran'izao tontolo zao tsy misy syndicat midina an-dalambe ka lazaina fa hanao coup d'état tsy nisy vahoaka midina an-dalambe amanarivony amanalina ny mpianatra midina an-dalambe ny mpiasa midina an-dalambe maneho ny fanoherany anitsy na fanoherany anroa sy ny vahoaka midina an-dalambe manao filarana fa dia tsisy voelingely reny nasehontsika tamin'ny farany azany hoe manana endrika ohatry ny fety aza fa hoentina tramin'ny ankizy ny olona tamin'ny premier mai tany a France any États-Unis any amin'ny firenekafa zon'olombelona io ary zo fototra liberté fondamentale dikan'izany tsy nisy nylaza mihitsy hoe ino ny reto syndicat ty a France manao coup d'état reto ino ny ty syndicat ty États-Unis manao coup d'état na ny Grande-Bretagne na ny Allemagne na iza zon'olombelona ny midina an-dalambe ny milahatra ny manao fihetsehana manao fanehoan-kevitra liberté publique fondamentale tsy coup d'état zany coup d'état dia hoe misy miaramila général colonel maromaro lehibena régiment atsy lehibe nandihy tafika roa ndao iainga dia nafika ny lapan'ny mpanjakana dia nafika ny avoloa dia mitondra tafika dia samborona le président dia manao fanambarana fa dia raisinay ny tany fitondrana ny tany sy ny fanjaka zany ny coup d'état fa isan'andro ana amin'ny firenendehibe rehetra dia feno vahoaka midina an-dalambe tsisy miresaka coup d'état ary zay coup d'état militaire zay ny tenen'andreo ato Ban Ki-moon fa tsy nisy nilaza mihitsy andreo ato Ban Ki-moon mba nahagaga tsisy nametra-panontaniana hoe andremo ato Ban Ki-moon coup d'état ve ny hetsika syndikaly coup d'état ve ny fanehoan'ny vahoaka
andalambe ny heviny reny eraky ny Paris, eraky Marseille, eraky ny tanàn-dehibe rehetra, any Londres, any sisisa. De zay no mahatonga antsika hoe liberté publique fondamentale reny, fa tsy coup d'état. Fa ny eto amintsika amin'izao fotoana zao a, dia izao. Le zavatra nitakian'ny vahoaka tamin'ny 72 nandrasan'ny vahoaka fa nandisy fanantenana azy tamin'ny repoblika voalohany. Nitakian'ny vahoaka tamin'ny 91 satria nandisy fanantenana azy tamin'ny repoblika faharoa. Nandisy fanantenana azy tany amin'ny fitondran'ny repoblika fahatelo, tapany voalohany nentin'ny professeur Zafy, tapany faharoa nentin'Andriamatora Tsiraka, tapany fahatelo nentin'Andriamatora Valomalana. Le zavatra andrasan'ny vahoaka sy takian'ny vahoaka fitantanana mety mahomby, satria fitantanana mitsinjo ny tombontsoan'ny vahoaka, mikarakara ny mason'ny vahoaka, manatsara ny fiainam-bahoaka. Amin'izao fitondrana izao no voamaika tena tonga amin'ny grave indrindra.